manantitra ny arabo mbo ampirarintsoa anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Tamin'ity androany ity no nanehoany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny heviny manoloana ny toetra ara-pirenena eto Madagasikara. Nambarany tamin'izany fa mahantra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary tena fadiranovana tokoa. Ny fietsiny taoriana ny fahavitany ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ihany koa dia midika ho modely raha toa ka ny aty Afrika no raisina. Toy izao ary ny tati-baovao hoentin'ny Jessica Miray hoentin'ny sarin'ny Mano Randriamalala. Raha somary nangingina sy tsy niseho firy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teo amin'ny tontolon'ny politika dia nanambara kosa ny tenany fa tsy misy retirety ny fitiavan-tanindrazana ary tsy hipetraka fotsiny amin'izao ny tenany manoloana ny fahoriana sy fahantrana mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Tiako loatra i Madagasikara hoy izy ka tsy afaka ny hamely irery ny tanindrazako koa hoy hatrany ny nambarany. Raha mbola men'Andriamanitra tombonandro tena anampona izay azoko atao ary vao miary tena en forme tsara reo mandeha etsero. Nanazava ihany koa ny tenany mikasika iny valim-pifidianana izay navoaka ny HCC iny. Nampisehoiny indray ny maha ray aman-dreny azy satria mazava ny heviny ny firenena aloha. Izay ny tena tiako aseho mihitsy ary tiako ampahafantarana ny olona eto Madagasikara. Ny any akeko an'iny iny dia tena tiako atao ohatra mihitsy hoe tokony azo atao tsara ny manaiky izay fanapahan-kevitra indrindra fa ny didy tsy azo voalozana izay navoaka ny HCC. Ekeny izay raha izay faharoa mba ohatra tsika ty Afrika fa tsy midongo toerana na misisika ihany manao ny zavatra rehetra indrindrindrindra mba isin'izay fandombiasa toerana izay. Izao kosa nefany mbola milaza anareo fa tena hitako mahantra ny jaliny vao fandripalemina mbola tsy eo. Mahakasika ny resabe nandeha ihany koa ny amin'ny mety ho fifanarana nataon'ny filoha teo aloha tany ambadika dia mazava ny nambarany tsy voavidy vola ary tsy hamarotra ny tanindrazako na oviana na oviana. Ilaza mazava mihitsy eto ao renareo zao vao niteny hatramin'izay. Misy ny resaka mandeha tseroa indrindra TFB nareo ty hoe nanao dila nanao fanarana ny ambadika any marina ny resako tsy ho voavidy vola ray izay ary tsy amatika nyity fireneko ty na malagasy ray tsisy fanarana na iray ary fanarana raha tianao fantatra fotsiny dia hoe aoka hiady amin'ny fantantsika aoka ajanona amin'izay ireo le fisamborana sy fampahoriana vahoaka ireo sy mifanenjena izay ny nataoko. Mazava izao tsy misy afa-tsy ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko an'ity filoha teo aloha ity. Mbola porofony hatrany izany amin'ny fitsinjovan'ny vahoaka malagasy. Tamin'ity andro an'ity dia vorolanina tetsy amin'ny foibe ny team K25 tetsy Belera ireo kandidat solombavambahoaka izay ho atolotry ny team K25 amin'ny faritany Tomasina nomena fiofanan'izy ireo mena ny toromarika ihany koa ary ao anatin'izay ihany koa no nahafantarana fa isy mihitsy ny manampaizana avy any velany hitondra ny atao hoe fampitana ny traikefa amin'izy ireo. Jessica Miray ihany no mitondra ny vaovao amintsika teo amin'ny sarin'ny Mano Randriamalala. Tsy mikely soroka amin'ny fitadiavam-baolana izay mety hampandroso any Madagasikara ny antoko team K25 izay tarihiny filoha mpanorina azy Marc Ravalomanana. Mialoha indrindra ity fifidianana solombavambahoaka izay atrehantsika ny 17 ny volana Mey izao ity dia nanome toromarika sy fampiofanana ny kandidat team K25 rehetra ao amin'ny faritany Toamasina ny filoha mpanorina ny antoko team. Ho azy ny vahoaka aloha vao ny mpitantana. Tsy maintsy hofanina aloha reo le olom-boafidy ato amin'ny anaran'ny tiako Madagasikara toy ny solombavambahoaka milohan'ilay campagne izay ataony mba tsy voana araka ny lalàna ny zavatra ataony dia rehefa vita indray sy falany dia hofanina indray mba tena alala tsara ny rôle sy ny ndraikitra ny rôle sy ny responsabilité samy hafa natao hoe rôle izy misolo-tenany sy mitondra mifanevany tiako Madagasikara ary andraikitra izy hoe mavita n'le hiraka mpanaovina azy. Hofanina manokana araka izany ireto kandidat ireto ny amin'ny tokony atao mandritra ny fampielezan-kevitra fa eo ihany koa ny fametrahana ny fanatanterana ilay vina na rafitra tao anatin'ny manifesto. Fanovana lehibe ny hoentiny eto satria hofanina manokana mihitsy izy ireo alohan'ny anaovana campagne aloha hoe zao no fihetsika ataonareo amin'ny campagne zao aby ny zavatra antsika mba tena ho standard na hoe tena mitovy daholo zany miralenta daholo ny zavatra atao eto Madagasikara dia hitondra fanovana be izy dia mitovy koa ny teny ho tenenina ny
teny fanomezana satria nanana n'in'ilay karazana tsy hoe karazana fa tena manifesto reny ho taterahany reny fa tsy avelijanona zao hoe tsy maintsy ataontsika zay anasoavana sy karakarana n'ty tanyrazana malalatsika ity dia mengy am'izay dia nareo mba mampafantatra ny olona hoe zao zany tokony atao mba anovanany fiainan'ny olona. Mbola vao fanomboana ihany ity hetsika fampiofanana ireo kandida ity fa itoetrany izany ho an'ny candidat maka 25 rehetra manerana ny nosy. Tanjona amin'izao moa ny anolorana olona vonina amin'ny tena fampandrosoana marina sy itsinjo ny vahoaka malagasy. Ho an'ny etsy amin'ny boriboritany voalohany dia manana kandida solombavambahoaka ao amin'izany boriboritany voalohany zany ny team K25 izay tarihan'ny Ramatoa Anitra Razafy Manatsoa. Izany tamin'ity androany ity no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy n'izy ireo amin'izay hoe kandida solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany voalohany izay mitondra ny anaran'ny Tiako Madagasikara K25. Ndeo arahantsika ny momba an'io teo amin'ny vaovao tanterin'ny Jessica Miray sary ny Mano Randremalala. Ho mariky ny firaisan-kinany antoko team K25 ao amin'ny boriboritany voalohany dia nisy ny fiaraha-mifety izay nanaovana ihany koa ny fifampiarabanana tratry ny taona ary ny fisaorana ireo nandray anjara rehetra tamin'ny fampandaniana ny kandida Marc Ravalomanana tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'izany ihany koa ireo kandida efatra isolotenany antoko team K25 amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay tarihiny Maître Anitra Razafy Manatsoa, Pasteur Roger kosa ny eo amin'ny lisitra faharoa, Dr Yvette no eo amin'ny lisitra fahatelo ary Benja kapiten'ny ekipan'ny Makiteo aloha no ao amin'ny lisitra fahaefatra. Ireto farany izay nahazo ny fankatoavana sy ny tsodrano avy amin'ny filompanorona ny antoko team Marc Ravalomanana. Manana olona misy nareo eto, manana kandida ho lany, aminonareo ava ho lanyreo, tena lanyreo. Ka dia mamerina ho ny tsodrano, rary soanareo izahay, tena ho ambinina amin'zatra rehetra tao ary ho tahino mba tsy ho solafaka. Ary indrindra ihany koa tena ahay ifampiserasera mpanakaloetra amin'ny vahoaka. Asaiko nireo tsara fa tsy jery nareo fotsiny afa tena anampy. Nanazava ny mahakasika ny tena andraikitra izany hoe solombavambahoaka izany ihany koa ny lisitra voalohany ao amin'ny boriboritany voalohany. Lasa mivily lalana hoy izy ny asan'ny solombavambahoaka satria ny asan'izany solombavambahoaka izany dia mandany ny lalàna sy manara-maso ny asan'ny gouvernemanta na ny exécutif fa tsy manao ny asa mpanatanteraka akory toy ny fanaovan-dalana. Milatsaka député satria tiany olona, milatsaka député satria mavita lalana, tsy anjaran-draikitry ny député ny manao lalana no anjaran-draikitry ny député. Tsy anjaran-draikitry ny député ny lasa manao ny asan'ny exécutif kanefa lasa ny famadika izay no ny antony zava-misy fa tokony hiverina amin'ny lohany an'izay zany hoe ny député dia mpanao lalana ary mpanara-maso ny gouvernemanta. Porofonireto candidat team K25 ireto hatrany koa fa efa nisy ny asa vita ary mbola itoetrany izany ary vonany amin'izany izy ireo. 5 taona ny vita, traika efa maro be ny hita tao anatin'izay, nisy ny tena vita satria tena nanao ny andraikitra ny député izay ny tenako manokana ary niezaka ihany koa nampafantatra ny namana hoe zao ny tokony anjara andraikitrytsika kanefa moa zany niova lalana le izy. Ny vita izay efa vita tsara no tohizina. Fa ny mbola maro koa tsy vita azy ho tanterahana fa ny zavatra goavana indrindra dia lehibe indrindra ny fahaizana mihaino ny vahoaka izay mifidy anao, eny na tsy mifidy anao ary satria anao dia député ny Madagasikara rehefa lany eo. Vonina tanteraka araka izany ireto kandida natolotry ny antoko team K25 ireto amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka izay atao ny 17 ny volana May ho avy izao. Ho an'ny boriboritany fahaefatra kosa dia Ramboasalama Emilien no mitarika ny lisitry ny team K25 amin'ny kandida solombavambahoaka toto-tsaina eto amin'ny firenena amin'ny 17 May 2024 ho avy izao. Nanana olana teo amin'ny jiro ny tsenany namotana rehefa taona maro no tsisy jiro tao amin'ny ity tsena ity satria teo amin'ny resaka kontera no olana. Avy hatrany ny kandida atolotry ny team K25 eo amin'ny boriboritany fahaefatra tarehan'Andriamatoa Ramboasalama Emilien dia nijery avy hatrany ny vahaolana momba an'izay resaka kontera tao amin'ny tsenany namontana izay ary mazava loatra nisy ny volan-jirama tsy voaloha na tonga ny tsy fisian'ny jiro
avy hatrany tena aloha izay jiro izay volan'ny jiro izay toy izay avy hatrany ny tati-baovao momba an'io. Antaonany maro no tsy nirehatra ny jiro tao amin'ny tsenany namotana noho ny olana teo amin'ny compteur. Nanoloana izany toe-javatra izany tsy nisy ny andraso ho an'ny kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 eo amin'ny boribory-tany faefatra listra izay tarehany Rambosalama Emilien mitondra ny larana faefatra ao amin'ny bileta tokana fa avy hatrany dia namany olana. Naloha avy hatrany ny volan'ny jirama mitetina 2 tapitrisa ariary ahafahana mamerina an'izany compteur izany. Nanamafy ny kandida solombavambahoaka team K25 eo amin'ny boribory-tany faefatra Rambosalama Emilien fa amin'ny mandray andraikitra izany antsoina hoe solombavambahoaka izany kandida solombavambahoaka dia mijery akaiky ny mahazo mponina no tena zava-dehibe. Ao anatin'ny aizina ihany koa nandritra ny fotoana maro ity tsenany namotana ity izay ananjaka ny asanjiolahy sy ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny tonga ny fahazavana ary dia nilaza ireo mpivarotra ao namotana fa vonona izy ireo ikojakoja izany fitaovana nitondra ny fahazavana izany. Fa niavaka ihany koa ny tamin'ity androany ity ho an'ny kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 ho an'ny boribory-tany faharoa Andriamato Rastany izay moa no alalan'ny olona azy no mitarika ny listra ny kandida solombavambahoaka team K25 ao amin'ny boribory-tany faharoa. Nanana olana teo amina tetezana ny teny amin'ny fokotany manjaka miadana teny nandritra ny fotoana maro ary tena sahirana tokoa ny olona tamin'iny faritra avo akaiky ny manjaka miadana iny avy hatrany ny kandida natolotry ny team K25 ao amin'ny boribory-tany faharoa Rastany dia nama ny olana ary vita tsy soma tsara ilay tetezana. Germain no menjanary no teny atoerana teo amin'ny sariny Erzo Rajaonarivony. Isan'ny mampitaraina ireo mponina indrindra fa ireo mpianatra monina sy mipetraka eny amin'ity faritra ity ny faratsiny ity tetezana ity teo aloha. Afa-pasahiranana amin'izany izy ireo amin'izao no ny fisiny ny fanamboarana. Raha ny fantatra dia ny fandraisana an-tanana izay nataon'ny kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 Andriamato Randrianarso Stanislas no nahavitana azy ity. Fisaorana arak'izany natolotry ny fokon'olona eny an-toerana ho an'ity kandida solombavambahoaka ity. Konsultenan'ny fokon'olona eto manjaka miadana faly zahay fokon'olona mandray anareo ary misaotra anareo amin'ny zava-bitanareo satria tsy kely de kely zao fa tena zava-dehibe tokoa. Ny lehibe ny zokiolona afaka mandeha tsara milamina, ny zazakely afaka mandeha koa, ny ankoatran'izay moa dia efa miriri ka dia misaorana be dehibe minerabe ny lany tompoko. Fa ankoatra ity dia mbola nisy ihany koa ny tetezana izay isany mampikaikaika ny maro rehefa tonga ny fotoana ny rotsakorana. Raha ny fanazavana izay nataon'ny reponina dia misy mihitsy aza ny famoizana ain'olona teo amin'ity tetezana ity noho izay faharatsiana izay. Araka fitarainan'le olona za zao tsy nahita an'ity hoe namono olona angety namono mpianatra kely raha tonga ny rano hatreto adiny telo ny olona vo afaka mipita amin'io dia noho izany izy tsy angatahako andro fa mampalahelo satria olona tokony hanao ny devoir tokony rehetrarehetra dia tavelo olona tokony apita nefa simba ka zay nataoko hoe tsy hanao lalana fa hanao lalàna dia tsika misy ohabolan-drazana miteny hoe tsy mijery ahatra tava satria mahombo afidy ilany vahoaka rehefa tsisy manao ary misy miemve dia tonga ny teny député Rasta miemvo foana fa aza misalasala fa tsy be resaka fa io dia kojaho tsara lizy ho ambaritsika hatsaratsika. Nanamafy moa ity kandida ity fa tsy asa nisy solombavambahoaka tokoa ny fanaovana lalana saingy tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny sosialy indrindra fa tsy ny fijerena fotsiny ny fahorian'ny vahoaka madinika raha mbola misy ny azo atao sy ny hoenti-manana amin'izany. Efa fanao raha teo izy indrindra fa tao anatin'ity boribory-tany ity ny fanaovana asa sosialy tahaka izao. Anisan'ny olana moa amin'ny faritra avo iny ny lalana ny anaty tanàna izay iaraha malala fa kisilasila tokoa ary ny kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 ao amin'ny boribory-tany faharoa Rastany dia nandeha mihitsy izany nijery fotony ny zava-misy eny an-toerana tsy hoe nijanona tamin'ny resaka hoe lalana fotsiny fa nianga tanteraka tao anatiny hoe olana ankapobeny mahazo ny olona eny ifotony izany. Dia ho arahantsika ny tati-baovao momba an'izay hoentin'ny Germain no menjanary teo amin'ny sarin'ny Erzora Jaonarivony. Raha tiana ny amaha olana dia mila fantatra aloha ny olana.
io no foto-kevitra ka nahatonga ny fidinana ifotony izay nataon'ny kandida solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany faharoa Andriamatoa Stanislas Randrianarso nitafa tamin'ireo mponina teny amin'ity faritra boriboritany faharoa ity androany. Nisy ny ady hevitra sy ny fanankalozan-kevitra izay natao nandritry ny fotoana. Ankoatry ny tetezana dia isan'ny mampitarina ny mponina eny amin'ity faritra ity ihany koa ny faratsin-dalana izay mamaky ny elahelan-trano izay hita fa tena ratsy tokoa. Mba mangataka koa zay amin'ity lalana ity mba atao pavé ohatra farafaratsy fa mijaly mihitsy ny mponina sy mpandalo amin'ity lalana ity indrindra amin'izao fahavaratra zao. Nefa ny lalana betsaka ny mpiserasera sy mivezivezy eto mampiasa azy. Zay ny mba angatanay mba ahavitany ity lalana ity koa fanampy ny tetezana. Dia isorana melo ny amin'ny sy zavatra efa vita sy ny mbola amboary manaraka. Ny mpianatra indrindra ny mampiasa n'ity lalana ity zany mpianatra ny tena betsaka dia mijaly rehefa avy ny ora satria ny rano miakatratra aty ny lalana ratsy. Mandro seza makany Tsimbazazy ity lalana ity dia be mpampiasa dia zay zany mba etaeta poniponiny ety aminay etikatra hoe mba amboarina ny lalana dia mangataka aminao Andriamatoa député Rastany dia efa isorana melo zany ny fanamboarana ny tetezana fa afaponiponiny ety sady faly. Efa fanao ny asa sosialy hoy Andriamatoa Stanislas Randrianarso koa raha mbola misy ihany ny azo sy ijerena anareo vahoaka madinika ety ifotony dia ho atao izany. Itsy ankilany dia miantso ny mponina ihany koa ny tenany mba hikady sy hitandrina hatrany ny fotodrafitrasa izay efa najoro sy natao. Fa tamin'ity fifidianana solombavambahoaka totsaina eto amin'ny firenena amin'ny 7 Mey 2020 sy 2020 ity dia hita raha ny listra ofisialy navoaka ny CENI fa eo ny olona izay natolotra ny antoko politika. Eo ihany koa no milatsaka amin'ny anarany tenany manokana resaka hoe tsy miankina zany no tiana ambara amin'ny izay. Naneo ny heviny momba ny izay toe-javatra izay indrindra ny kandida solombavambahoaka atolotry ny Team K25 eny amin'ny boriboritany fahaenina Tarihan'Andriamatoa Toditsoa. Lesoka goavana tsy mampangarahara ny fanaovana politika eto amintsika ny famelana ny isian'ny kandida mahaleo tena tsy tohanany antoko amin'ny fifidianana. Raha ny nambarany kandida any antoko tima ao amin'ny boriboritany fahaenina. Amin'ny fifidianana tahaka izao, hoy ny kandida Randriamampandry Toditsoa Olivier no tokony hipoitra avokoa ireo antoko politika marobe eto Madagasikara. Mampiseho sy mijoro hitondra ny tena fanovana ho an'ny firenena ary tsy tokony homena lalana hirotsaka ho fidiana ireo tsy ao anatin'ny antoko. Misy antoko politika eo izay tokony ilaina antoko politika dia tokony hirotsaka amin'ny fifidianana satria manana projet de société izy homena ny vahoaka dia iny no fidiana be da be amanjatony ny antoko politika tsy mirotsaka koa ao anatin'ilay zany zavatra zany dia mila fanovana zany zareo mila amboarina tsy mety zany mataonao antoko politika dia tokony hirotsaka ianao ary ny indépendant zany dia tokony resaka manao asa sy asa sosialy natao fa tsy resaka politika hoe hirotsaka anao politika dia tsy mahagaga izy rehefa ao izy dia mivadibadika eo toerana dia izay meny posiny natao ny miala tsiny ao anatin'ilay fa raha anatina rafitra politika ianao dia mazava be misy discipline deux parties rahanao misy vision misy projet de société tokony isy masotsivana mihitsy satria raha anao politika ianao tokony antonko politika no politicien ny olona mpitondra zany dia tokony anatina antoko politika ary tokony anatin'izay antoko politika zay anao no mirotsaka ho solombavambahoaka na filoham-pirenena na ohatra zay ary zay nge mahavoatsika teto Madagasikara olona tsy nanomatena ary olona indépendant dia rehefa eo amin'ny mitondra izy dia mivadibadika tsy maro toerana tsy manana projet de société tsy manana vision ao anatin'izy tsy manana ekipa dia manjary voafitaka le vahoaka ary za mino fa mitindritra mitoraka ty efa tonga saina ny vahoaka amin'ireo indépendant rehetra ireo. Azo atao tsara ny manao volavolan-dalàna anovana ny zava-misy izay efa hita fa mambotry ny firenena hatramin'izay hoy hatrany ity kandida ho solombavambahoaka ity manampy anafoanana ny ady amin'ny kolikoly raha teo izany. Lorette Bertone no nitondra ny vaovao tamintsika teo amin'ny sariny Erzo Rajonarvony. Fa ho an'ny eo mananjary dia manana kandida ihany koa ny Team K25 amin'izay fifidianana solombavambahoaka izany. Tsy izy izay fa i Zeze Bosco aminy dia tena zava-dehibe tokoa izao hoe izy kandida izao satria
adidy masina ho amin'ny firenena izany ary izay adidy masina izay dia tsy azo atao ambanin-javatra toy izao ny fanazavana fohy hoentiny Zeze Bosco nandritra ny fandalovany teto amin'ny MBS. Misaotrana Andriamanitra izay nanome laharana fahaenina Zeze Bosco zany dia tsy izovina maro fa zanaky mananjany zanaky mbalaromba zanaky voilava zanaky saravary sy mpinana zany fa tena zanatany sy ahy aloha sy saotra ny dadatsika président Marc Ravalomanana zay nanome fitokisanahy amin'ny filasahako firosahako fidiana amin'ny tokotiny maka 25 ao Mananjary ka dia eto aho zany ny vahoaka zay zanakareo zay sy izovina aminareo zany hoe Zeze zany. Fa amin'izao mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto amin'ny firenena amin'ny 17 Mey 2024 izao dia samy manana ny heviny ny olona. Nisy ny fanadihadiana izay anakana ny hevitry ny olona tetseroa ary ny tena miverimberina dia hoe tsy tantin'ny malagasy amin'izao fotoana izao ny fadibadiana palitao ary ihany koa ny tsy fanaovana ny politika madio araka matena politika azy. Germain Nomenjanahary no nanao fanadihadiana teo amin'ny sariny Erzo Rajaonarivony. Samy manana ny heviny ny rehetra momba ny fanaovana politika eto Madagasikara. Tao anatin'ny fanadihadiana izay natao kosa no nahatsapana fa manomboka liana amin'ny fiainam-pireneny ny vahoaka malagasy indrindra fa amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Betsaka no nanao hevitra fa mila mailo ny malagasy mpifidy ka tokony ahayanavaka ny tsiparifary sy ny vary. Ankoatran'io dia tsapa fa ny tsy fanajana ny etika politika sy ny deontolojia politika ho an'ny mpanao politika no miteraka fahakiviana ho an'ny vahoaka malagasy anatanteraka ny adidiny amin'ny fifidianana. Ny ano tena ko solombavam-bahoaka no dia ny amin'ny solombavam-bahoaka tena izy natsaka hoe fa tsy manao resaka politika mbola tambatra fotsiny vahoaka mazinga no sahirana ny azy tonga dia vola otsana varany dia any dia miletika tsisy le vahoaka mazinga tsisy nzahoana mihitsy dia engany ny vahoaka malagasy mba hifidy izay tena izy. Io zany araky ny teneniko hoe ny toe-tsaina ihany mitondra an'io ary tsika fa zatra efa leo mivady delona moa zany hoe caméléon izy ny resaka io samy manana ny eritreriny io mety tsy hoe ao koa ny tsy fatokisan'ny tena ao koa ny fitadiavana tombotsoa manokana koa nge mahatonga le fivadibadiany hoe very tato nahazo anina dia tokony hivadika ndray fa rehetra no tafakatra dia io samy manana ny toe-tsaina fa ny ilay mivahoaka fotsiny dia hoe le firenena ve tena mandeha amin'le izy sa ahoana mpalalana malalaka tsara angamba tena mba iriny be artiste be loatra le izy zao mandeha mivaromora ataonao any amin'ny fokotap le izy aloha zany samy manana safidy n'le olona fa saika ohatrany amitaka ny hoan'ny vahoaka tsotra zany saika ho fitaka le indépendant par rapport am'le olona anao politika nefa mampime am'le izy le olona indépendant rehefa vo hivadika lasa atoko politika ihany dia lasa mitambatra anatin'le vondrona parlementaire ihany izy maizy amin'jery tsara sy mety mampandroso amin'ny faritra na distrika misy anao. Na izany aza nefa dia tsapa kosa fa vonina tanteraka ny vahoaka malagasy hiatrika sy anatanteraka ny adidiny amin'ny alalan'ny latsabato ny 17 ny volana Mey izao. Tamoa ireo nanamafy fa zava-dehibe izao mba ahafana mametraka arofanina ho an'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Mila mandray an-tanana ny hoaviny amin'ny alalan'ny latsabato ny vahoaka malagasy tsirairay hoy kosa ny sasany satria ny solombavam-bahoaka no mitondra ny etetam-bahoaka eny anivony anteny miram-pirenena ka mamadika zany olalana mba ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy madinika. Eo amin'ny lafim-baovao hafa mihitsy eo amin'ny resaka fampianarana ambony dia tsy mbola voavahatra amin'izao ny olana izay mianjady amin'ireo mpampianatra mpikaroka ao anatin'ny CSS eny amin'ny Université Antananarivo eny. Nilaza ry izy ireo fa ho atsahatra izy ireo tanteraka ny fampianarana sy ny fikarohana izay atao zany raha toka tsy mivaly ao anatin'ny fotoana aingana daingana ny fitakiana ao anatin'izany moa ny hoe tokony andoavana ny saram-pikarohana ataon'ireto mpampianatra mpikaroka ireto. Edena Elia no mitondra ny vaovao amintsika momba an'izay teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Efa miroso amin'ny dingana somary mafimafy kokoa ny tolon'ireo mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny Université Antananarivo
tao anatin'izay volana vitsy nanaovan'izy ireo ny fitokonana izay omaly nambaran'izy ireo fa ampitsahatra tanteraka ny fampianarana sy ny fikaroana ao amin'ny oniversité n'Antananarivo ireo mpampianatra mpikaroka ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny fampianarana ao amin'ny médecine, ny science, ny lettres, polytechnique, ENS, agro ary ny DEGS teo aloha. Efa antaonany maro no nianjadin'ny olana amin'ny fanampiana ireto mpampianatra ireto saingy tsy noenoy ny fitondram-panjakana. Ankehitriny efa andohalika ny rambary ho iatrany ny fanamarana ireo mpampianatra manao fitakiana. Isan'ny takiana izy ireo anatin'izao tolona izao moa ny fandraisan'ny fitondram-panjakana fepetra entitra mba andoavana ny sara-pikaroan'izy ireo faran'izay aingana. Eo ihany koa ny tokony hamaritana mazava anaty lalàna ny famerana ny ora fanampiny 520 ora isan-taona. Mitaky ny fandoavana ny tambi-karama 4 sy ny tapany faharoa tamin'ny taona 7 ihany koa izy ireo. Takiany ireto mpampianatra mpikaroka ireto ihany koa ny ampitoviana ny oniversité manerana ny nosy. Marina moa fa tsy nisy sesa Antananarivo irery ihany no mitaraina sy manao fitakiana toy izao fa ireo any amin'ny faritany ihany koa. Ary tsy ny mpampianatra irery ihany fa indrindra ihany koa ny mpianatra toy ny mitranga matetika eny amin'ny polytechnique Votovorona. Tsy mety tapitra ny olan'ny oniversité manerana ny Madagasikara tao anatin'ny 10 taona izao saingy raha ny zavatra hita dia mbola tsy lara-pamena ho an'ny fitondram-panjakana aloha izany. Eo amin'ny resaka toe-karena sy ny fiainana andavanandro kosa dia fantatra zao fa tsy maraka firintsony ny solika ao amin'ny tanànany Maroantsetra ao. Ny solika moa ao amin'ny tanàna Maroantsetra dia taterina misambo miainga avy any Toamasina. Misy fiantraikany tanteraka amin'ny fiainana andavanandro ao Maroantsetra izay tsy fahampian'ny solika izay. Dia ho arahantsika ny tsara ho fantatra momba an'io fa vao tanteriny Noro Fitiavana. Firana ny solika makany amin'ny mpanjefa any Maroantsetra any amin'izao vokatry ny olana eo amin'ny famatsiana izany. Sy tonga amin'ny fotoana tokony ahatongavany ao an-toerana mantsy ny sambo lehibe mitondra solika miainga any Toamasina. Araka loharanom-baovao azo tsy misy afa-tsy ny 3 monja no ahatongavany solika tao Maroantsetra hatramin'ny andohan'ny volana Janoary 2022 teo ka hatramin'izao. Fantatra ihany koa fa tsy ny distrika ny Maroantsetra ihany amin'izao anovatsian'ny sambo solika ao an-toerana sy Sainte Marie fa distrika maro. Izany no anisan'ny mahatonga ny tsy fahampian'ny solika mamatsy any Maroantsetra amin'izao. Raha ho an'ny fiaramoto ray alariary amin'ny solika natokana ho azy ireny isanisany. Vokany sy ampiarina maro no mitondra faisana sy fahavoazana goavana amin'izany. Ohatra ny fahasalamana, ny fitaterana, ny fandraharahana. Raha ho an'ny fandraharahana manokana fa tiantoka no misy satria tsy afaka manao ny asany ny mpandraharaha. Raha eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray araka loharanom-baovao azo hatrany misedra olana ny hopitaly eo amin'ny tsy fahampian'ny solika. Fehiny miakatra izay tsisy ny vidim-piainana sy ny vidin'entana any an-toerana. Miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka araka izany raha ny fantatra androany. Eo amin'ny fanatanjahantena kosa dia ny olona amin'ny 10 ora eto Madagasikara no totosaina ny Dakar ny Senegal ny lalao zany ionan'ny Barea ekipa-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra sy ny ekipa-pirenena senegalais lalao izay tafiditra amin'ny fiadin-toerana amin'ny CAN 2022 totosaina any Egypte amin'ny volana Jona. Samy efa nitafakatra ireto ekipa roa ireto na ny senegalais na ny malagasy saingy tsy maintsy atao io lalao io satria efa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana. Dia ho rahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay vao tanteriny Edena Elia. Anio amin'ny 10 alina ora eto Madagasikara no tanterahana any Senegal ny lalao miverina ifanandrina ny Lion de la Teranga ekipa senegalais sy ny Barea ny Madagasikara. Fiadinany larana ifaninanana amin'ny CAN 2022 ity tanterahana anio ity raha toka efa tontosa tamin'ny taondasa tetsy amin'ny Kianjabe ny Mahamasina ny lalao mandroso ny fanandrinan'ireo ekipa roa ireo ihany. Misy 20 ireo mpilalao ny Barea Madagasikara niatrika ity lalao any Senegal ity izay ekipa mandresy kosa no hitazona ny toerana voalohany ao amin'ny vondrona A mandritra ny lalao fiadinany amboarany Afrika.
tsara ny manamarika fa fifanitsanana isam-bondrona no natao amin'izao fotoana izao toy io tanterahana any Senegal io. Amin'ny 12 aprily izao kosa ny atsapaka amin'ny fiatrehana ny dingana famaranana izay ahitana vondrona misa enina ary ahitana ekipa 4 avokosa isaky ny vondrona, izany hoe firenena misa 420 no andray anjara ao anatin'ny fiadinany amboarany Afrika tanterahana any Egypte ny 12 Jona hatramin'ny 13 Jolay 2022. Izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ao no naharitra hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana marobe ao ambadika ao niarana nantotosa ity vaovao ity. Mirary farany herinandro sambatra ho antsika rehetra, samy ho tahian'Andriamanitra. Veloma tompoko.